Bonjour, c'est Picnic, le supermarché mobile. On livre toutes vos... Enera, barovinareo izy tsy mora ndraiky. Raha ohatra mampitatanga ambany amina hoe artiste avy any ivelany tsy hitako zay hira ninga sy morandry hoe ratsy raha ohatra Enona, ianao rery, betsaka ny hirany tsara maromaro, mainty aho, zay rehetra sitraka aho, anefa koa le mainty aho rehefa avy eo, fa ingo zao le hoe Mbaraviana re iny, maromaro farafahakeliny, any amin'ny folo any tena aoka re
okety zany tsara be daholo zany. Ndresaka tsika momba ny Union Européenne sy ny resaky hoe ambaty finandrahana teo. Ty an'le fandaharana teo manko ty ataontsika ty. Zao iresaka ny Union Européenne tsika ary ilazitsika fa ho démontrentsika eto amin'ny fomba teknika zany ary indrindrandrindra ny engagement. Ty le ministra zany tsy fantatro raha tadidinareo nandoka anazy hoe ieniko ny intervention-nao tamin'ny Banque mondiale sy ny karazany. Tozako hoe hitako fa ao aminao le traika fa le efa zany eto mbola tsy ampy ramatoa ministra. Asa mivakiny ve sa tsy mivakiny? Fa za aloha mino zany e. Tsy hoe miaro any ramatoa ministra fa mino aho fa tsy izy no tompon'ny hevitra tamin'ny hoe androahana ankolaka any ramatoa Isabelle Delattre na ny ambassadrice ny Union Européenne. Henoko sy hitako ary tsapako hoe manana betro, misy betro ty sipy zany. Manampahaizany ty sipy zany. Satria ohatrany sarotra amiko ny tsy ino hoe marina fa 400 pages be zao le traité de Samoa zay namarana ny traité de Cotonou koa dia ohatrany sarotra amiko ny ino hoe tsy mivakiny le madama izy na tsy mivakiny le sipakely ndotaka sipakely na hoe tsy vao maîtriser ny contenu an'lizy. Ohatrany sarotra amiko ny ino an'izany hoe tsy nanao an'izany i ramatoa ary tsy namaky izy. Zao verina kely hamaky document anankiray très rapidement. Tena marina de zao io le traité de Samoa io ndao hoe inotsika aloha ny tenin'ny ramatoa hoe misy zavatra pitsipitsy be dia be tsy maintsy arahana ary na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy manao sonia an'io ianao ary zay ny condition napetraky ny Union Européenne vao afaka mieritreritra hoe afaka mampindram-bola ny malagasy amin'ny alalan'ny bureau européenne des investissements BEI, non, Banque européenne des investissements na BEI. Misy zavatra maromaro tsy maintsy ekeny le fitondrana mpanjakana malagasy. Ary no reo contrainte maromaro ao anatin'io traité de Samoa io zay efa tamin'ny taona tany amin'ny 2023 tany amin'ny raiky amby telopolo Desambra no vita no efa nanao sini daholo ny maromaro fa i Madagasikara tsy nanao sini raha tsy taty amin'ny 1er février. Zany hoe nisy un mois d'hésitation zany teo. Nisy ihany koa période d'hésitation tao anatin'izay rehetrarehetra zay. Fa io zavatra io nefany efa neken'ny Assemblée nationale
tamin'ny andro ny Christine Razanamasoa ary nyratifian'ny Assemblée nationale malagasy tamin'ny andro ny Christine Razanamasoa ihany koa. Zao maro loatra les points contraignants na hoe manembatra eo manan'Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'io accord na traité de Cotonou, n'inona izy teo tsy Cotonou fa de Samoa io dia nipetraka amin'ny fisalasalana. Andao aloha ianotsika Ramatoa afahantsika maka an'le référence maka zay hoe tena hoe le référence an'le hoe Samoa satria izy namoaka an'le izy dia allons on va suivre sa logique plutôt son illogique anatin'le raha afahantsika midémontrer hoe non tsisy ingérence zany fa alao izy niteny aloha dia kasiatsika point par point, virgule par virgule, argument par argument ny zavatra nyteneniny Ramatoa Rafaravavy Tafika Rasata. Dahoary vaovao tamin'ny Real TV izy ity dahoary. Efapolo andro taoriana moa ny gazety vahiny Africa Intelligence ny 4 aprily 2024 lasa teo ny lahatsoratra mikasika ny fangatahany Filoha Rajoelina ny fampodina ny maso ivonivondrona Européenne Isabelle Delattre vao nitondra fanazavana ofisialy voalohany avy amin'ny gouvernemanta malagasy ny ministra ndrarambahiny Rasata Rafaravavy Tafika nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety androany alatsinainy 13 Mey tsy nanaja ny fepetra tsy fitsabahana ao anatin'ny raharaha anatin'ny Madagasikara hoy izy ny maso ivonivondrona Européenne anatin'ny fifandraisana iraisam-pirenena dia misy ny fepetra izay tsy maintsy hajaina. Anisan'izany ny tsy fitsabahana ao anatin'ny raharaha anatin'ny firenena anankiray. Izay no anisan'ny azo lazaina fa niteraka ny fangatahana ny fiantsoana fanoloana ny maso ny vondrona Européenne teto Madagasikara. Matoa nisy ny fangatahana fanoloana ny vondrona ny maso ny vondrona Européenne teto Madagasikara dia satria nisy ny fitsabahana ao anatin'ny raharaha anatin'ny fanjakana malagasy. Tsy voalohany no nisy ny fangatahana fampodina maso vahiny tahaka izao hoy ny ministra ndrarambahiny malagasy. Tsy voalohany nisy an'izany fangatahana fanoloana izany. Tsy misy olana ihany koa ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Européenne hoy ny ministra ndrarambahiny. Porofon'izany hoy izy ny nahafahana nanao sy ny vaoaingana ny fifanarahan'ny Samoa. Eo nenonareo tsara. Dahoary. Toy ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny vondrona Européenne. Tamin'ny mpanao gazety androany alatsinainy 13 Mey tsy nanaja ny fepetra tsy fitsabahana ao anatin'ny raharaha anatin'ny Madagasikara hoy izy ny maso ny vondrona Européenne. Ao anatin'ny fifandraisana iraisam-pirenena dia misy ny fepetra izay tsy maintsy hajaina. Anisan'izany ny tsy fitsabahana ao anatin'ny raharaha anatin'ny firenena anankiray. Izay no anisan'ny azo lazaina fa niteraka ny fangatahana ny fiantsoana fanoloana ny maso ny vondrona Européenne teto Madagasikara. Matoa nisy ny fangatahana fanoloana ny vondrona ny maso ny vondrona Européenne teto Madagasikara dia satria nisy ny fitsabahana ao anatin'ny raharaha anatin'ny fanjakana malagasy. Tsy voalohany no nisy ny fangatahana fampodina maso vahiny tahaka izao hoy ny ministra ndrarambahiny malagasy. Tsy voalohany nisy an'izany fangatahana fanoloana izany. Tsy misy olana ihany koa ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Européenne hoy ny ministra ndrarambahiny. Porofon'izany hoy izy ny nahafahana nanao sy ny vaoaingana ny fifanarahan'ny Samoa. Mitohy ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny vondrona Européenne. Namafisin'ny Madagasikara izany tamin'ny fankatoavana ny accord de Samoa. Dingana anankiray izy io. Noamafisin'ny Madagasikara hozy izy zany. Zany hoe unilatéral daholo zany le zavatra. Nandroaka Madagasikara dia noamafisin'ny Madagasikara koa ny nanaovana an'le accord de Samoa. Satria na ny antony tonga de lazaiko satria tsy afaka mihindrana vola amin'ny be izy raha vao tsy sinavina accord de Samoa io. Tohizatsika sady averitsika kely zay.
23-36. Samoa mitohy ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny vondrona Europeanina. Namafisy ny Madagasikara izany tamin'ny fankatoavana ny accord de Samoa. Dingana anankiray izy io anamafisana ny fiarah-miasan'ny Madagasikara amin'ny vondrona Europeanina. Satria io fifanarahana Samoa io inoy tsara anamafisana ny fiarah-miasan'ny Madagasikara amin'ny vondrona iraisam-pirenena Europeanina. Avereny tsara hoe avereny tsara ndre mandeha hoe rakoto malala. Lohany nisy an'izany fangatahana fanoloana izany tsy misy olana ihany koa ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeanina hoy ny minisitra Ndrarambahiny. Porofon'izany hoy izy ny nahafahana nanao sy ny vaoaingana ny fifanarahan'ny Samoa. mitohy ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny vondrona Europeanina. Namafisy ny Madagasikara izany tamin'ny fankatoavana ny accord de Samoa. Dingana anankiray izy io anamafisana ny fiarah-miasan'ny Madagasikara amin'ny vondrona Europeanina. Satria io fifanarahana Samoa io no fifanarahana lehibe mandrindra ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny vondrona Europeanina. Izany dia midika ary manapirofo amin'ny fomba mivantana sy tsy misy aialiana zany hoe mitohy ny fiarah-miasan'ny Madagasikara amin'ny vondrona Europeanina. Raha ny fantatra moa dia amin'ny fotoana ny fihodinan'ny famondratoerana eo anivon'ny masovon'ny vondrona Europeanina mandritra ny volana Jolay sy Aogositra no hiala eto Madagasikara Isabelle Delattre. Na dia mbola eto an-toerana nefa Isabelle Delattre dia tsy nisy ny fanamariana ofisialy ny andron'ny Europa na ny Journée de l'Europe ny 7 Mai lasa teo. Mbola mila fotoana maharitra kosa vao afaka handefa ny ambassador isolany Isabelle Delattre eto Madagasikara ny fohy be ny vondrona Europeanina any Bruxelles raha ny nambara ny diplomaty iray eo amin'ny vondrona Europeanina tamin'ny mpanao gazety ny RFI ny 4 aprily lasa teo. Zay ndao aloha kalena tsara izy dia eo hiditra amin'ny fanazavana ary tsika accord de Samoa. Nolazaiko teo hoe tsy afaka mihindram-bola amin'ny BEI, Banque Européenne des Investissements i Madagasikara raha tsy manao siny raha tsy miratifié ny accord de Samoa. Ohatrany hoe tsy afaky ny hiditra aty a Frantsa ianao raha gasy raha tsy manaiky ny lalàna frantsay, ary tsy afaky ny hiditra aty a Frantsa koa ianao raha tsy mangataka amin'ny visa Schengen. Ay ny seule condition hoe mahazo koa avy eo. Tsy afaky ny hahazo vola na hangataka vola, hangataka aloha zany, tsy afaky ny hangataka vola fanampiana amin'ny fampandrosoanan'ny Madagasikara ny fitondram-panjakana malagasy raha tsy manaiky ny conditionnalité ny zavatra imposen'io accord de Samoa io. 400 pejy io, 400 page. Zavatra vitsivitsy, point vitsivitsy no azavaiko aminareo. Azadiny fa zavatra ray no nanendrehana ny Ramatoa Isabelle Delattre. Fa za miteny anareo fa tsy inona izy fa ho azavaiko rehefa avy eo. Point anankiray voalohany izay tsy maintsy ekena, tsisy adevitra ary tsisy adivarotra, tsisy fialanam-paha, tsy voavidy vola, tsy vitan'ny corruption,
ny fanekeny ilay firenena, ny fanekeny ilay filoham-pirenena, ny fanekeny ilay gouvernementa, ny fanekeny ilay ACC, bref l'ensemble de la nation, ny isin'ny droit de l'homme, ny ampanjakana ny droit de l'homme ao am'le firenena. Anisan'ny conditionnalité ngeda be takin'io accord de Samoa io. Zany hoe tapitra tamin'ny 31 décembre ny accord de Cotonou. Fa tohizana tamin'ity accord de Samoa ty, zay beaucoup plus contraignant. Aza gaga rapitra raha misy mpanodikodim-bola mpanjakana ka voasambotra ty Europe. Aza gaga. Fa mbola tsy any loatsika. Ny droit de l'homme, ny démocratie, tous les acquis sur les valeurs fondamentales na universelles, durement conquis, durement acquis. Entre autres, ni liberté d'expression, ni droit à l'information, ni liberté de manifestation, du moins de manifester. Zany rehetrarehetra zany eo anatin'io. Ny gouvernance, mode de gouvernance zany. Tafiditra ao anatin'izany koa ny développement humain sy ny développement social, ny développement économique inclusif et durable, ny environnement, ny changement climatique, ny migration sy ny mobilité. Protocole anankitelo no ao anatin'io zavatra io. Ao anatin'izany Afrique, Caraïbes et Pacifique. Ary ny tena mahafanyty de zao, manana an'le ozy izy le lazaina hoe l'accent étant mis sur les besoins spécifiques de chaque région. Besoin spécifique à Madagascar zao dia par rapport amin'ny région an'ny Afrique de ny corruption, ny dictature mipetraka, ny autoritarisme, ny unilatéralisme, ny liberté d'expression pratiquement bannie. Zany rehetrarehetra zany anisan'ny nahatara nanasiny avy amin'ny Madagasikara n'ity zavatra ity, raha tsy laza tsika ankoatran'ny hoe teo ny élection. Atao am'le droit de l'homme ny diratsika. Mazava tsara mihitsy ny correspondance sy ny renseignement nalaina tany amin'ny Union européenne aty à Bruxelles, tany Bruxelles fa sans accord signé, le pays n'aura plus eu droit auprès de la PEI. PREU, PRAE, accent aigu, TS, tompoko. Raha tsy signé an'io Madagasikara dia zaody ihany koa. Inona ny tiany ngafleurir Rakotomalala-Mbara? Tsy ny Union européenne nanery an'i Madagasikara hoe andao atao signé ny accord-ny Samoa. Fa natsapa Madagasikara hoe matytsika raha vao tsy manao signé an'io. Ary alao hazava, volana metsika zao, 40 jours après, ny zavatra nyteneniny Ramatoa Isabelle Delattre, raha 40 jours zany, mai, tsika zao mars, avril, mai, nakaiza amin'ny volana mars, nakaiza amin'ny volana avril. Zany hoe efa soniavy nalohan'ny
intervention verbale en vue encore ce n'était pas une objection tsy niteny izy tsy nirefuse izy hoe tsy mety io na hoe mety io fa ça aurait été hoe non plutôt hoe ity misy tsaratsara kokoa satria inona ny lazainy anisan'ny voalaza ao anatin'izany hoe fifanarahan-jany dia anisan'ny tsy fanekena ny torture ao anatin'izany misy mihitsy ao anatin'ny zay convention sy ny avin'ny Madagasikara hoe contre ny torture contre un traitement cruel humain dégradant qui font partie d'une convention ao anatiny tsy haiko d'une convention azafady doko ao anatin'le anatina akoro misy convention zay any sy ny avy amin'ny Madagasikara hoe contre ny misadere Madagasikara amin'ny resaka torture sy ny atteinte à l'intégrité physique à la dignité humaine c'est vrai fa c'est exécrable c'est vrai fa inhumain zany hoe olona violé mineur zany kanefa na izany anaty zany rehefa nisoniavinao ilay accord rehefa nisoniavinao ilay convention amin'ny resaka hoe non à la torture non au traitement cruel non à la dégradation de non à la dégradation de l'intégrité physique et à la dignité humaine de na tia kano na tsy tia kano efa nisoniavinao zay de dikan'izay ny lalàna mifanahaka am'izay na mifanapahan-kevitra mifanahaka am'izay tokony raisinao zany hoe tsy tokony isy mihitsy zany ny torture de ao moa zany ny teny hoe ka rehefa manapaka an'le ito zany ato amin'le resaka castration ao moa no miteny zany hoe ka rehefa manapaka an'le izy zany hoe de asiana anesthésie de tsy marary mais toujours est-il hoe une partie an'le vatan'le olona asorinao dégradation à l'intégrité physique zany atteinte à l'intégrité physique faharoa et la dignité humaine ianao nefa amin'ny internet ianao kevokevoka nanao sy ny an'ireny convention reny de tonga ny anatanterahana an'le izy matahotra ianao satria ny popularité anao efa ambany de ambany de tsy samy appliqué ny zavatra sy ny avinao ianao any an'ily izy de automatika be le ambassadrice ny Union européenne miteny hoe ity misy tsaratsara kokoa fa ianareo ane nanao sonia an'ity convention ty am'le hoe non à la torture non au traitement cruel ninona lazainao tsy maintsy midy ao anatin'ny cadrana torture ny fanapahana zain'olo zany tafiditra ao anatin'ny traitement cruel fanapahana gabojin'olona karaha ity indray raha vehivavy no miviole ana lehilahy tsy ampy taona misy zany sao de eritreretinareo tsisy zany détournement de mineur de ataonao ahoana indray zany le izy fa maninona le izy rehefa lehilahy de tapahana raha vehivavy indray zany de zerina définitivement sako lena amin'ny aralidita tanareo am'izay fa tsy soniavinao le convention nefa rehefa miteny ny olona hoe tsy zay mifampisoniavitsika tary ahoana moa izy ahoana moa izy ny filoham-pirenena raha tsiraka Didier ny zava-dozy eto Madagasikara ane ozy izy na zavatra soniavina raha tsy arahan-dralahy akory soniavina io fa tsy arahany ozy izy tsy homme d'état sady tsy homme de parole ny malagasy ozy soniavinao le convention non à la torture
non au traitement, ino izy teo cruel, non à la dégradation, à l'intégrité physique. Ataonao le izy, et non à l'atteinte à la dignité humaine. Tonga ny fanatanterahana an'izany rehetra zany, miala-pahanao zavatra fa ihany nataonao. Ary ny grave ara de zao, hatramin'izao mbola tsy nahainao hoe nikastrena le olona. Kanefa ny ianao tonga de niazakazaka naka mesure, lazainao fa le olona nanao ingérence. Tsy nanao ingérence Madame Delattre, na i Ramatoa Delattre, Isabelle Bourqueur. Satria tena tafiditra ao anatin'le cadran'le convention, tafiditra ao anatin'ny cadran'ny convention de Samoa, na accord de Samoa, ny resaka liberté d'expression. Tsy mivivra an'izany ny malagasy. Ny droit humain na droit de l'homme, tsy mivivra an'izany ny malagasy. Mandeha manao manifestation raha malagasy, maneho ny heviny, tonga de voatoraky ny bomba lacrymogène. Normal be. Normal be. Raha ohatra ka manana lasa tia raha ny nampidirina atao anatin'ny sain'ny malagasy, tsy ho tia vahiny zay, lasa tia ho azy an'le Ramatoa Delattre, le malagasy. Satria mahita izy fa olona miaro azy. Jereo tsara anie zay olona miaro an'le malagasy, ampitahorina, enjehana, potehana, tsy lasy vavy. Tsy lasy vavy ao anatin'io resaka io dia mazava tsara, miangavy anareo disponible amin'ny internet io resaka convention na io accord de Samoa io. Vakio tsara fa tsy mandaingahako, voalaza tsara ao zavatra teneniko rehetra, teneniko anareo zany. Entre autres ny droit humain, droit de l'homme, entre autres ny ino izy teo, ny démocratie, ny gouvernance, mode de gouvernance, eny fa na ny climate change, ny changement de climat. Tsy adala ny société civile milahatra sy mitovy hevitra amin'ny Ramatoa Isabelle Delattre. Fiainy. Raha mieritreritra ny fanjakana fa nisy ny ingérence, de zavatra tokony nataony aingana, de tonga de nataony ny castration, de hitatsika teo ny tokony conséquence. Raha izay faharoa, raha nieritreritra ny fanjakana fa tena hoe serin izy nanao an'ireny zavatra ireny, de tsy tokony akory izy ny andry, na hoe niazakazaka nanao sinian'ny convention de Samoa, satria ny zavatra marina de zao. Ny condition efa mipetraka ao anatina, ino izy teo, scellé amina 400 page, de mamaky ianao, de manaiky ianao tsara, tsy manaiky ianao, tsy raha ino Union Européenne akory. Donc raha miteny malagasy, miteny Ramatoa Ravaravavy Tafika hoe de proof fa mitohy ny fiaraha-miasa. No. Ny proof marina de hoe nanao sonia an'le Samoana, accord de Samoa nareo, ny 1er février teo. Tanareo fa nanako amaky ny daty. Nanao sonia nareo satria tsy afaka mihitsy Madagasikara angatabola na indram-bola amin'ny BEI, Banque Européenne des Investissements, raha tsy miratifie an'io accord de Samoa io. Fa izao, tsy obligé ny Union Européenne na nanao sinia renao tsy hanasa azy ianao.
Araka le teniko teo tery aloha tamin'ny fandaharana voalohany teo. Ianao tsy aninona nefa ny ianao indray ny be siasi. Ianao indray ny be condition. Ianao indray ny ohatrany hoe ianao indray ny tompon'ny planeta. Fa izy ianao tsy azo tenenina rehefa tsy mety ny zavatra ataonao. Nefa ianao midépendre amin'ny olona. Zavatra ataonao tena tsy mety. Misy une solution hoe tsy tapahana io zavatra olona io. Ça porte atteinte à l'intégrité humaine. Ça porte atteinte à la dignité humaine. De tsy azo tenenina ve anao hoe ty misy, ary izy tsy hoe tenenina koa anao fa mena solution alternative hafa hoe ty misy alternative hafa. Ohatra ny fanaon'ny Allemand. An'le izy. Zany hoe eto amin'ity tany ity zany misy karazan'olona bizarre. Bizarroïde hoy le akamasay. Ny baolina tsy anazy, ny terrain tsy anazy, ny joueur tsy anazy. Izy tsy manam-bola hidiranao anatin'le stady. Izy indray no mitabataba ety amin'ny sistosy. Tsy fantany akory hoe firy ny baolina ao. Izy indray no mitabataba. Ohatran'izay io zavatra io. Tsy fantatry Andry Rajoelina koa hoe inona no mety ho conséquence. Raha mandroaka an'ity ambassadrice ity fa apprécian'ireny olona fatipatina métis reny. Reny olona tsy mahalala diplomatie hatramin'izay niainany. Le fiainana il ne suffit pas de parler français. Non. Il faut avoir aussi là-dedans. Les visions aussi ao anatiny. Tsisy vision, tsisy coco. De normal ianao raha tafiditra amin'ny canal. Tsy obligé mihitsy ny Union Européenne miala tsiny atoko. Ary rehefa tonga de mivaliana hoe mbola mety elaela vao misy ambassadeur na ambassadrice nommé Inona zany ny zava-dritranga? Aleo zay jery ny fihetsiky ny Union Européenne fa de foronina, lasa foronina daholo ny vola. Misy 250 vola menjany de 12 millions 500. Mbola any ny paisokado de le nilazaiko zay hoe ahoana mba ho zakan-drakavy ny conséquence an'io. Tsy mino hoe tsisy toy an'io tantara io mba tsy lazako ny zavatra tsy tokony lazaiko. Fa de andao tsika alohan'ny hidirana amin'ny ino izy teo foto-kevitra ray hafa de andefa hira aloha fa mangetaeta ny havanareo. Dahary It's
Ia, isaorana moa zany aminareo zay mihaino e, tena mahafinaritra satria manaova aloha j'aime sy abonnement hoe manaova nareo abonnement zany de amizay isaky mandeha izy de tonga nareo de maheno foana. Saotra nareo aminareo le mihaino satria mba niangavy fotsiny natao hoe tsy tononona ny anaran'le olona zany am'le resaka terrain na le hoe stade Mahamasina. Confirmena olona technicienne ambony ary tompona andraikitra ambony ihany koa tam'izany andro fa marina ilay authentique ilay dossier ao am-pelantanako am'le resaka hoe tsy nieritreritra mihitsy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hoe Mahamasina no okitiana fa nieritreritra Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia ny hanao projet vaovao nouvelle construction de stade hafa mihitsy ary tsara no sady avoleta izay no resaka zany ary hoe marina zany ilay dossier na le drafitra eo am-pelantanako. Malheureusement tsy izy moa no tokony tsy ireo olona ireo no tokony hanome autorisation ana hoe publiena afaka mipublier ilay sary na ny rafitra ny asa ny eritreretina tam'izany fa tsy maintsy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mihitsy. Reo moa zany mbola hoe hiantso azy anontany hoe fa amin'ny Facebook tsy afaka mikomanty izao ilay capitaine Black Fag iny. Entoko mandefasa message messenger amin'ny Facebook amiko de mifampiantsika dia zay zany le izy hoe marina fa tsy ohatran'io nieritreretin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ary zavatra vaovao mihitsy nieritreretina atao. Rapitso, asa inona ny dira amin'ny fanjakana amin'ny resaka BOA fa efa ela tsy naheno hoe fanjakana tompona ndraiky mpanjakana ka andeha hitokana BOA. Asa nga ohatrany hoe camp na gendarmerie ohatrany ahoana ny camp any Ambato-Fianarantany zany ka eritreretina otokanana ka hidinany Andriamatoa Andry Rajoelina any Ambato-Fianarantana mihitsy anamboatra an'izany hitokana an'izany foto-drafitr'asa izany. Sendra nahita andray andro zay commissariat ngedabe tena anisan'ny moderne eto Frantsa
dia hitako le plaque inaugural. Jereko tsisy akorina hoe ministra Gérald Darmanin hoe nitokana azy teo. Non. Préfet. Jereko mera. Tozako hoe ny anay moa any Madagasikara VCR Gabinet tokanana filoham-pirenena. En fait ny tena marina dia zao, araky ny teneniko hoe tsy maty voalavo akibo. Marary ny andohany am'le percé an'ny Kristina Razanamahasoa. Tsy maintsy ametraka izy ary tsy maintsy anindry izy an'ireo mpiasam-panjakana. Le solontenan'ny fandraisana ny asa sy ny fanjakana any amin'ny faritra iny. Ametraka izy fa izy ny tompony laka. Ametraka izy fa raha tianareo ny androso. Dia député miara-miasa amiko no fidio. Zany hoe efa hanao zavatra mihoatra ny tsy tokony fetrany lalàna intsony Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha ny tokony tena izy ao anatin'izany législative zany, campagne sy propagande législative zany, tsy tokony isy zany fihetsika ataon'Andriamatoa Andry Rajoelina zany. Satria tsy maintsy hipetraka quelque part eo kaikikakiny eo ity candidat mpanjakana. Tsy maintsy misy ny fampivoriana olona miafinafina any ambadika any ho an'ireto délégation efa tonga meloa. Tsy maintsy mihitsy ny fizarazarana sy fanaparitahana ny fakapanahy rehetra mba hahatongavan'ny olona amin'arivo amin'ny toerana ray. Zany hoe zay ne le fanotenena hoy reto mpanohatra hoe arao ny constitution. Tozy nga fileorirako eto malala zay fanganareo mbola mieritreritra misy constitution. Non. Constitute amin'ny misy ao. Constitute-ny Andry no misy ao. Mibakabaka i Andry Rajoelina dia mibakabaka koa ny constitution. Da iny zavatra misy ao. Constitution 6e danina ny ao. Dia apostrophe ANE. Circonscriflex. Azafady. Zabege. Fa hainareo manoratra azy. Ka nataoko manko hoe circoncis-flex. Le izy koa zany efa le ao anatin'le saiko rapida be amin'le famadihana an'le teny. Dia lasa circoncis ny tokony tsy nieritreretina le circoncis dia iny no voateny. Hitanareo fa lasa sahirana na ny olona miteny an'le izy ara. Circonflex. Ho avy izy amin'ny angady sy ny arina. Dikany hoe angady trongisiny daholo hitany eo. Dia tonga dia ao anaty arina daholo hitany eo. Raha aty aminay aloha ny ohatran'izany dia mazava be ny zavatra ataon'ny olona. Fa mino aho fa vahoaka Endry Ambatoa Finandrahana. Raiso izy amin'ny fomba andraisana azy. Raiso am-pitiavana fa aza mametraka fahavalo. Fa rehefa lasa izy dia vonjeo ny reninareo, ny renina Ambatoa Finandrahana
mahaiza mifankaty eny fa na dia amin'ny fahavalo ary fa tsy mifandrangitana ny fahavalo ny havitana soa ao anatin'ny firenena ary tsy mifandrangitana ny fahavalo ihany koa no ahafahanao mandresy ary tsy voatery vola ihany koa isan'andro ny fiainana fa raiso raha misy vola ariana fa tsy anazoko io ny reny volanareo ihany reny volam-panjakana ihany reny raiso raha misy koveta tsy anazy reny fa anareo avy eo fantatrareo ny tokony atao veloma mandram-peona tompoko velomo ary mbola ao ihany nareo manao fa zay masy abonnement ary raha pitsika hitatsika eo ny azo atao mandram-peona raha mafantatrao matsy malala vitevitevy isan'andro mahazo ny akame ravina ihany eny satsia raha ny fitiavako anao mamposako indray mba ho fanampianareo an'ity fandaharany ity dia manaova abonnement tompoko ary apartao ny fandaharantsika azo misalasala dahary mbola tsisy fiovana vo mainka mitombo milandrotra zairapodipodiana mitoetrery mangina anatoro minatsiutanti sanado matsiaranao kalatsakala yaverala fasami pandalo amore antegaro eny ara fa dia davareo raha pitso indray raha ohatra ka raha sitrapon'ny tompo zay angambany